korana moraly fandaharana arahanao eto amin'ny RDVHFF iarahanao amin'ny Siriana Andriatafina Valina. Korana moraly korana moraly korana moraly fandaharana arahanao eto amin'ny RDVHFF iarahanao amin'ny Siriana Andriatafina Valina. Korana moraly korana moraly Fifaliana be ny arabanantsika rehetrarehetra mpanaraka ny RDVHFF any tokantrano amin'ny fandarana korana moraly izay iarahantsika amin'reto vahiny maromaro reto dia miarabantsika rehetra ny tokantrano miaraban'izy ireo ihany koa. Ety ampiandohana moa zany dia fahazavaiko ilay fandarana korana moraly azo atao hoe dinidinika anaty salon izy ity fa tsy hoe ambany tafitrano fa tsy maintsy misy tafitrano foana moa rehefa iresaka anaty trano mazava ho azy. Ny lohahevitra izay resahanay amin'ity androany ity mahakasika ny fitondran-tena. Afaka mandray anjara nareo any tokantrano any fa tsy afaka miditra amin'ny vantana fa mandray anjara amin'ny fanarahana amin'ny télé, amin'ny radio, amin'ny internet. Manana vahiny 7 eto manoloana misy 5 vavy 3 lahy zareo eto. Izany hoe izy ireo zany no ifampiady-hevitra indray mahakasika an'izay sujet na lohahevitra fitondran-tena izay. Tsy haiko aloha izay tonga dia handray fitenenana avy hatrany satria ny fotoanantsika mandeha dia tonga dia tsy ho lava resaka fa mahakorana anazy izay tsy hanarery ny sehatra fa anay rehetrarehetra eto dia anao ihany koa afaka mba menomenina kely ianao any tokantrano any mihaino mijery fa tsy memenina amin'ny paozinay fa memenina ny resaka izay resahantsika eto zany mba handraisanao anjara kely any. Eny ary avy hatrany fanontaniana petrako ohatriny ahoana ny famaritana izany hoe fitondran-tena raha ho anareo. Isany teny voalohany miarabany Siriana, miarabantsika rehetra, tsika vahina saina ho atokantrano mpijery sy ny mpanaraka na amin'ny télé na amin'ny radio. Ny amin'ny hoe fitondran-tena raha za manokana zany hoe fitondran-tena zay dia tena mamaritra zavatra be dia be. Fitondran-tena ohatra zao hoe olona fotsiny zany amin'ny fitondran-tena dia misy ny fitondran-tena, misy ny fitondran-tena tsara, misy ny fitondran-tena ratsy. Efa samy nenana daholo zany ka be dia be ny mamaritra an'izay fitondran-tena zay. Miaraban'ny Siriana dia miarabantsika rehetrarehetra ny tokantrano mpanaraka ny fandaharana. Ny amina zany zany hoe fitondran-tena zany dia fombafomba fiainanao andavanandro amin'izay zava-rehetra izay ataonao. Izay zany ny hamaritako an'ilay fitondran-tena. Miaraban'ny Siriana ihany koa dia miarabantsika eto amin'ny plateau miarabanareo any tokantrano any. Amiko zany ny atao hoe fitondran-tena dia ny fahaizana miaina eny amin'ny fiarahamonina amin'ny tenanao ihany koa izay. Miaraban'ny Siriana dia miaraban'ny mpijery dia miarabanareo any eto amin'ny plateau Ny irina ina zany hamaritako an'izany hoe fitondran-tena zany dia fahaizana mitondran-tena dia eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra. Faly miaraban'ny Siriana dia faly miaraban'ireo fitomena-ta dia za koa faly miaraban'ny mpanaraka sy mpijery any amin'ny télé sy ny radio. Ny fahaizako an'ilay hoe fitondran-tena moa zany dia fomba fiainan'ny olona ohatra hoe anatiny na ivelany, ohatra hoe ny ao an-trano ny eny amin'ny fiarahamonina dia tsy haiko ohatrany hoe misy mendrika misy tsy mendrika koa moa ilay fitondran-tena dia ohatrohatr'izay ilay izy. Miaraban'ny Siriana dia miarabanareo
fitomiana anareo dia miarahaba ny atokantrano koa dia na zany ny famaritako an'ilay fitondran-tena mafimafy kely ny famaritako an'ilay fitondran-tena zany dia hoe ianao mitondra ny tenanao eny amin'ny lalana sy alehanao rehetra eny ka tsy maintsy ianao aloha no mitondra ny tenanao kosa e dia avy eo ianao mandinika hoe tsara na ratsy no ataonao fa mahay mitondra ny tenanao fotsiny ianao amin'izay rehetra lalana lalovanao izay no mba hoe afahako mandray anazy miarahaba ny siriana dia miarahaba nareo fitomiana-da dia miarahaba ihany koa ny mpijery sy mpiaina ny tokantrano ny amiko izany atao hoe fitondran-tena dia izany hoe za zany mitondra ny tenako satria hoe fitondra tena na tsara io na ratsy io na mety io na tsy mety dia za mitondra ny tenako izay zany ny hamaritako an'ilay hoe fitondran-tena. Miarahaba ny siriana dia miarahaba anareo mpanatrika sy mpijery ny tele sy ny radio any atokantrano any. Ny ataoko hoe fitondran-tena zany dia ny fomba fiainanao mihitsy ny hoe tia ny fomba fiainanao eny amin'ny mpiaramonina sy ny ao anatin'ny tokantrano. Izay zany no fahalalako amin'ny fitondran-tena. Azo atao hoe voalazantsika rehetrarehetra ilay izy ny fitondran-tena araka ny akamaroany teneninareo dia ianao no mitondra ny tenanao dia ny fomba fiainanao eny anivon'ny fiarahamonina sy amin'ny tenanao moa mazava ho azy zany. Marina hoe tsy olona nitondra ny tenanao fa tsy maintsy ianao nitondra ny tenanao dia iny le hitarafana hoe raha iverenao kely ny ao amin'ny tenin'ny Jean Sasy Serafina hoe iny ny tarafana hoe mendrika ve sa tsy mendrika izany hoe misy fizarana le fitondran-tena hoe misy fitondran-tena tsara dia misy fitondran-tena ratsy ohatra ny ahoana zany ny fahaizana ho manavaka amin'izay nga to dia itodiako aminareo mianadana moka an'ilay teny fa afaka mandray anjara nareo hafa hoe inona le hoe fitondran-tena ratsy angambany aloha satria ny ratsy foana ny tena miditra melohany an-tsain'olona ohatra ny ahoana zany hoe fitondran-tena ratsy ny atao hoe fitondran-tena ratsy tsy mendrika ozy ianao tsy mendrika dia ny atao hoe fitondran-tena tsy mendrika ratsy dia ianao zany lasa tsy na eny amin'ny fiarahamonina zany ianao na ohatra ny hoe mitondra tena dia efa fantatra ny olona iny tena ratsy mihitsy ny na ny fomba fijery na ny fomba fitafy na ny fomba fihetsika dia ao anatin'iny zany le hoe ratsy le ratsy le iteny ivelany tianao tenena tena ety ivelany ny ao am-po koa nefany dia mivoaka amin'ny vava le hoe fitondran-tena ratsy satria miteniteny foana miteny ratsy tabataba mivazavaza man'olona ohatr'izay ny atao hoe fitondran-tena ratsy raha manokana zao le fitondran-tena ratsy fitondran-tena ratsy tonga dia fantatra be satria ny fiarahamonina mahafantatra an'izany hoe ohatra zao raha vehivavy izy dia hoe tena mba ratsy fitondran-tena koa iny vehivavy iny dia tonga dia fantatry ny fiarahamonina zany zay raha lehilahy koa izy dia ratsy fitondran-tena iny lehilahy iny hoe inona zany raha hoe vehivavy izy mahafantatra angamba sika rehetraretra ny fiarahamonina fa raha ny vehivavy ratsy fitondran-tena dia mahafantatra hoe vehivavy ohatra vehivavy maditra mahafantatra an'izany dolo ny tanora raha ohatra lehilahy koa izy dia lehilahy maditra mazava moa ny tena lehilahy dia tsy maintsy any amin'ny fidorohana ohatra ny fidorohana zava-mahadomelona eo ny fizangajangana somaso ny fangalarana eo fa ratsy fitondran-tena ohatr'izay zao no famaritana tsotsotra kely ngamandrabona misy koa le mijorojoro sy mipetraka eny ambony tamboho reny dia efa ratsy fitondran-tena koa ka zay le marobe no mamaritra an'le izy fahasatonana zany re indray teny ohatra hoe ianao zao ohatra hoe mitondra ny tenanao ianao zao mitondra n'le tenanao mihitsy dia hitanao hoe tena ratsy ty tenako ty tena ratsy dia izay tonga dia hitsaran'ny fiarahamonina hoe tena ratsy iny vehivavy iny na iny lehilahy iny ohatr'izay ny olona manodidina mihitsy zany no mahita le izy hoe hitsy olona raha itsy ratsy fitondran-tena amin'le fihetsika ataon'le olona zany ny ahafantarana azy hoe ratsy fitondran-tena izy na tsara fitondran-tena amin'ny zavatra ataony amin'ny fiainany amin'ny fiainany rehetrarehetra amin'izay rehetra ataony dia izay no ahitana anazy hoe ratsy fitondran-tena ohatra ny ahoana indray ary le hoe tsara fitondran-tena zany
tonga de raiso kely ngambany afaka ka tonga de tsy afaka tsy mifampiandry ka zay misy makony a hoe manahoana natao hoe tsara fitondran-tena raha amina manokana angamba natao hoe tsara fitondran-tena de tonga de ny fiarahamonina koa mamaritra an'izay hoe tena mahafinaritra iny olona iny fiarahamonina to de mahafantatra zany hoe ohatra ianao ohatra ianao zany raha misy zavatra atao a de ianao foana natsono zareo ohatra nono ianao ohatra ny hoe tsy mba manao tsy mety manao ratsy ianao ohatra tsy miteny ratsy ianao tsy mandangy ianao tsy tia miady aman'olona tsy hitan'zareo manao fomba ratsy mijangajangana tsy manao fomba ratsy hoe mifokafoka zavatra mahadomelona sy na mangalangalatra sy ny zay zao amina de hoe fitondran-tena tsara ny fitondran-tena tsara koa zany hitako hoe hitan'ny olona ianao hoe atokisana azo antoka ianao zany mafimafy kely hitan'ny olona ianao hoe hitan'ny olona ianao hoe atokisana azo antoka tsy hoe manao ratsy fa tena hoe mandeha amin'ny fahamarinana tsy mba mieritreritra hoe zavatra hoe manaintainana ohatra hoe manaintaina ohatra zao hoe misy manenjika ohatra hoe manao ratsy de misy manenjika de ianao nefa tsisy manenjika zany eritreritranao satria ianao manao tsara de normal ianao tsy enjehan'ny eritreritranao mihitsy fa mandeha ianao de atokisan'ny olona ianao hoe iny olona iny tena tsara fitondran-tena tsara ny lalana alehany satria izy tsy manao ratsy hidirako kely aloha ngambany teo am'le teniny irina teo a hoe ny tenanao ihany a de mahatsapa hoe ratsy zany tenako zany zay aloha tena marina be satria enao de mahay mamaritra hoe ohatry ny ahoana ny fitondran-tenako a za ve olona manana ny fitondran-tena tsara za ve ratsy fitondran-tena ohatran'izay de raha tena faritatsika zany le fitondran-tena de hoe le fomba ahoana moa zany fomba fanehoanao mombanao zay ny tena mahitsy kokoa hoe fanehoanao amin'ny tenanao voalohany a de avy eo anivony manodidina anao rehetrarehetra amin'ny tenanao le izy hoe tena ingaiko mihitsy le hoe amin'ny tena fa tsy tonga de hoe any amin'ny manodidina satria ny antony a aza indraindray misy olona tsy afaka tsaraina ivelany hoe zao ty olona ty ohatra zao nefany a hafa izy ambadika zany hoe raha ohatra ny tena mamaritra ny hoe manana fitondran-tena tsara na manana fitondran-tena ratsy aloha de ny tenanao tompony ianao tompony mitondra anazy mihitsy ny aloha miaraka mitovy hevitra velotsika afaka tsipahana ny teniko a de satria miainga amin'ny tenanao le izy ny tenako ihany zany a mahafantatra hoe mety aminazy zao fitondran-tenako zao a zao ny zavatra mety hiainako a zao ny tiako hiainana le fitondran-tena nefany a tsy azo avy amin'inona na avy amin'inona fa azo avy amin'ny safidinao ny tiako azavaina amin'izay hoe azo avy amin'ny safidinao zay de hoe safidiko ny safidy hoe ho any amin'ny tsara fitondran-tena na ho any amin'ny ratsy fitondran-tena de le safidiko iny amin'izay a no iarahan'ny fiarahamonina mahita avy eo iarahan'ny manodidina mahita hoe nandeha ny safidy ale fitondran-tena tsara a de ny rahany rehetrarehetra nahita safidy ale fitondran-tena ratsy a de ny rahany rehetrarehetra nahita eo amin'izay nefa ny tiako tsindriana kely amin'izay hoe satria nareo ny teny tonga de fantatro io ka tonga de fantatro fiarahamonina hoe ratsy fitondran-tena ry olo ry tsara fitondran-tena ry olo ry nefa ny indraindray tondromolotra ane le izy mety tsara fitondran-tena io olona io fa ianao mbola tsy nalala anazy fa tratra ny tondromolotra hoe mety hoe alako entsoa de miteneniko ipriska hoe ratsy fitondran-tena iny fa mitandremo ohatran'izay lasa fankalana indray zany no miforona ao anatin'iny fa ny tiako tenenina zany hoe ahoana zany raha ho anareo ny tena fomba ahafahana tena hoe mampiseho ny fitondran-tenanao hoe tena zao ny réel aminao tsy ho voafafafafana tondromolotra ainao mihitsy zany ny mampiseho an'le fitondran-tenanao tena mamaritra an'le fitondran-tenanao na mamaritra ahoana ihany koa ianao zany zay
afaka misafidy nareo na zay ny valianareo na ty fanontaniana ray ity hoe ahoana koa no ahaizanao a tena hoe mamaritra hoe zao ny tena fitondran-tena ny olona io amin'ny alalany ahoana zany ny tena anananao tena hoe na moa zany hoe tena antoka hoe tena marina le fitsaranao fa zao ny fitondran-tena ny olona io zay raha amina aloha zany mba andray fitenenana voalohany indray zao sa raha amina manokana aloha zany a ny hoe amaritako hoe zao ny fitondran-tena ny itolona ray ito de tsy ho fatako aloha raha ataoko hoe olona tsy miara-miaina amina ao an-trano le izy fa raha hoe olona ny ivelany zany de tsy ho fatako zay fiainana any anatiny ao an-tranony ao a fa tsy maintsy hoe amin'ny alalan'le fihetsika mivoaka ety ivelany zany a no hitsarako anazy hoe tsara fitondran-tena io olona io a na ihany koa hoe ratsy fitondran-tena io olona io amin'ny fihetsika ety ivelany na fiteny ny fitondran-tena ny eny mety hatramin'ny fiakanjony koa azy le amin'le fitondran-tena re fitondran-tena ratsy zany a mety hoe manao ratsy ianao tena manao ratsy zany ianao de hitan'ny olona ety ivelany amin'izay hoe manao zavatra tsara indray zany ohatrany hoe ataoko zany ohatrany hoe nangalatra ianao tena kolaizan'olona ianao zany nefa ianao tonga amin'ny fiarahamonina indray zany ianao mety ohatra ataontsika hoe lasa mivavaka ianao lasa niova ianao de ny olona mety tsy ionanao tanteraka hoe tena mivavaka marina iny fa le ataonao mihitsy iny iny ianao fa hitan'olona ianao mandeha mivavaka misy zavatra mipetraka hoe mety tsy maka an'iny ianao de ohatray zao ohatrany hoe fitondrana zavatra tsara zany le ratsy zany lasa ohatrany hoe niova tsara zany de lasa atoko isan'ny olona zany ianao amiko aloha de ohatray le izy ie ny mamaritra ny fitondran-tenako zany a de zao amin'le zavatra rehetrarehetra zay ataoko mihitsy na de ataoko hoe misy manaratsy zany ohatsy ny aratsy ny serafina zany hoe iry entso manao an'izao de tiako aseho mihitsy zany hoe za tsara fitondran-tena amin'le fihetsika ataoko a amin'izay zavatra rehetrarehetra ataoko ohatra hoe zany hoe te andray ohatra hoe ohatrany hoe amen'olona asa de anao zany raha omen'olona asa de ampanaoviny ianao de le olona amin'izay avy eo mahita hoe tsara le nataonao fa atsoko foana ianao manao an'le izy de za foana lasa atsony de ohatr'izay zao le anahy zany hoe lasa nanan'olona confiance ie lasa nanany olona fatokisana amin'le zavatra ataoko mety hoe le olona zany mahafantatry hoe na eny sisy io ndresaka izy hoe za manao ratsy ohatry zany nefa izy mahita avy eo amin'le asa ataoko ao aminazy a tsy mahita ratsy aminazy de matoky anahy izy zany zay le nandray zany anehoana an'le fitondran-tena mafimafy kely anehoana an'le fitondran-tena mba hitany ivelany de ohatra hoe asehoanao amin'ny fitiavana daholo zay ataonao mba porofonao amin'ny fitiavana le namana ratsy zany ohatra hoe manao zavatra tsy mety ohatra hoe manao zavatra zany de atao hitany zany hoe tsara foana ny ataonao na de manao zavatra tsy mety aminao ary izy ohatra hoe tsara ny ataonao fa izy mbola mitady hevitra ahoana moa zany filazana azy anaratsinanao de ianao zany maneho amin'ny fitiavana foana hoe za ohatra zao foana tsy miova za fa zao za tsara foana no asehoko anazy de hitany hoe tsara de lasa na izy manaratsy ara lasa miova ho azy amin'izay satria hitany foana hoe tena tsy mety ho ratsy mihitsy na aratsiana ara nefa olona tsara no aratsiana ohatra ny anandray zany raha ohatra hoe fitondran-tenako indray aloha zany ohatra hoe ohatrana amin'ny fiarahamonina zany tiako tenenina raha ohatra hoe ny ao an-tranoko aloha ny anehoko ale izy voalohany de avy eo iny ao fiainako ao an-tranoko iny ihany no entiko mandeha ny ivelany raha milamina moa zany aho de filaminana iny no entiko mandeha miseho amin'ny olona any ivelany mikorotana zany ao de mikorotana ianao eny ivelany hitanao misy famarinany azy le fifandraisany ao zany tiako tenenina hoe ny ao aloha ny ataoko voalohany zay vao ny any ivelany de ohatr'izay zany le tiako tenenina hoe ny fanehoanany toetra io zany a manomboka ao anatiny makany ivelany raha ohatra hoe ny ao an-tranonao milamina tsara de ny any ivelany koa mito de mahita an'io hoe iny madama iny ohatr'izao ny fiainan'izy menakavy maketsy makeroa ohatr'ohatr'izay de ny andray zany tena hoe anehoako an'izany hoe fitondran-tena tsara zany a
dia za mihitsy ny aloha manao any tsara rehetrarehetra mihitsy ataoko hitan'ny olona rehetrarehetra hoe iny fa manao ny tsara na ny fomba firesaka na ny fomba fiaina dia ataoko daholo ny zavatra tsara rehetrarehetra dia avy eo izy rehefa mahita anao hoe ondry tsara kosa ry olondry dia tonga dia ozy alain'ny olona tahaka ianao avy eo tena tonga dia alaina za zany tena hoe fitondran-tena tsara foana ny ilaina fa tsy voatery hoe na mivavaka ianao na tsy mivavaka dia hoe tsy maintsy fitondran-tena ratsy fa ny tsara dia hoe fitondran-tena tsara mba hitarafan'ny olona anao any ivelany hoe tena tsara tokoa ry olondry ny resaka fivavahana ifano sy ny rina zany teo dia hiditra makandray aho hoe matetika ahoana zany ny hevitrareo satria matetika amin'ny olona rehefa montina ianao manana fitondran-tena ohatrany hoe montina na tsy manao ny fanaon'ny olona no atao hoe mpivavaka lasa mivoana kely le sujet aty lasa no atao hoe mpivavaka dia nefany rehefa mpivavaka zany eto zany dia manana fitondran-tena tsara zay hoe tiako tenena tamin'ny voalohany teo hoe nareo zany miteny hoe rehefa jerena ivelany fotsiny dia fantatro io fa tsara ny fitondran-tenan'le olona kanefany miara-manaiky kosa tsika mialatsiny aloha zany fa tsy maintsy izay ny tenenako azy mivavaka amin'ny Jesosy mamonjy mivavaka amin'ny ara-pila zany tsara mivavaka amin'ny rehetrarehetra zany manonona maromaro mba tsy tenenana hoe anina ihany ve ny teneninao amin'ny adventiste fivavahana maromaro samihafa zany raha isitsika hoe manao jipe lava be misy tsy maintsy manao misarona loha raha na zao zao efa fitondran-tena ratsy zao lokomena be ako zao zany raha ohatrany na tena mariny zany tenenina nareo hoe le famaritana le fitondran-tena le teneninareo mantsy teo tsy pako tena tsy pako le teneninareo sady tsy pako no poro mizara roa zany ny antony ho azavaiko rehefa avy eo fa raha voazamy mandray fitenena dia naleratra amin'ny farany eto dia tiako tenena hoe alohaloha zaho any amin'le tsy pako fa rehefa avy eo makany amin'ny poro zany rehefa any amin'ny faraparany any tsy pako ilay izy satria ny antony raha ohatra hoa any amin'ny ataontsika hoe nareo teo ny teny raha vao mivavaka ianao dia tian'ny olona dia ozy ny olona hoe tsara fitondran-tena fa zange raha tsy fitondran-tena no anoloana fivavahana hafa satria be kavina be dia manao lokomena be dia manao tsy misaron-doha dia za etsy foana tout le temps dia ratsy zay fitondran-tena zay raha jerena any amin'ny hafa mijejo ianao zany dia efa ratsy fitondran-tena ianao zany zay dia zay le tsy pahako ale tsy le any ivelany misy tsy mety kosa aloha le fijerena hoe any ivelany fotsiny fa ny tena ahitana sy mamaritra le fitondran-tena raha hijery ale ivelany tena le toetra mihitsy miainga eo amin'ny fiteny ny toe-tsaina ny fomba fihetsika satria maro zao ohatra satria le fanamaritan'ny olona surtout eto Madagasikara ny atao hoe tsara fitondran-tena dia saika hoe rehefa mivavaka na amin'izy ianao mivavaka dia tsara fitondran-tena ianao raha voatra ny akitrokelinao ny jiponao dia tsara fitondran-tena ianao rehefa mipasoka mahitsy velondrirana foana ny pataloha dia tsara fitondran-tena ianao fa mpivavaka zay zany ny tsaran'ny olona any ivelany ohatra zao rofo zaoko tsara fitondran-tena zany mizile foana andavanandro ohatra zao tsara fitondran-tena fijerin'olona zany afaka manapaka mihitsy tiako maty le hoe ho an'le lehilahy moa ny tena idirako satria ny tena lehilahy anatin'ny tanora misy tanora tena marina mihitsy ny hoe mody manao velondrirana sy any fa tanora tsy lambo zay ary le tsy pako zay hoe mahita an'izany zay ny fiarahamonina pako le terme hoe le amin'ny any atokantrano sy le natsipy ny fany teo hoe rehefa mivavaka ianao dia tsy pako le izy satria le fivavahana angamba deba hafa mihitsy tena miova sujet kely tsika amin'izay satria raha vo zay ny resaka tsika sady sa hidirantsika ihany lo satria re izy zany raha mamaritra fitondran-tena aloha dia teneniko hoe
voalohany aloha tsy azo tsaraina ivelany aloha e zay nefany a azo tsaraina ivelany le azo tsaraina ivelany teneniko a ny fiteniny a ny fihetsiny a momba anazy rehetrarehetra amin'ny toetra sehoany fa ny tsy azonao tsaraina ivelany kosany a misy enao mihitsy nefa tsy haiko hoe any aminao any zany hoe fady ony zany manao lokomena fady zao de aminao zany zay manao lokomena ratsy fitondran-tena de zay zany le tsy tiako zay hoe ratsy zany fisainany zany fa ny fanatsarana ny vatana tsy midika mihitsiny hoe fitondran-tena ratsy ka ny satria fivavahana le resaka za eto amin'ny plateau en RTV HFF tafiditra Aochoa zany amin'izay resaka zay ka ny ato amin'ny Aochoa zany aloha tsy ndiko tsara mihitsy ato a tena matezitra zany hoe tiana zao tsy ampy kely le lokomena hoe enao zany a mila manao tsara satria ho voninahitsy le Andriamanitra tomponao nanaovanao tsara fa tsy hoe fijejonana iny tsy faratsiana fitondran-tena mihitsiny zany na ny kely azy de tiako ny voadona kely amin'le teny fany hoe rehefa mpivavaka de inona ianao ny olona mitenanao hoe tsara fitondran-tena fa avana le mpivavaka angamba satria maro ny mpivavaka amin'izay teny Jean Sas zay hoe mivelondrirana izy milava zipo izy fa zava-dozany ataony rehefa avy eo tovy amin'le tsy mivavaka ihany fa le mpivavaka zany ny tena misy mihitsy le mahasamy hafa azy a zay mbola ho resantsika ao ariana kely rehefa avy eo kely pesiriana anazava tsara amin'izay mihitsiny a hoe misy le fivavahana le fivavahana zany a tena anasarosaromana ny zavatra atao zay zany ny tena hitako amin'izao hoe le fivavahana anasarosaromana ny zavatra atao fa ny ratsy atao de any ambadika foana ary raha mahita mihitsy de zao le izy amin'izay ary anavahana anazy raha misy mpivavaka tena hoe mitovy daholo ny teny anavavaka e samy lava zipo samy pataloha mivelondrirana samy ohatraohatran'ny saika ohatr'izay foana moa zany nahitana anazy fa zay le manahirana be misy lava zipo fa tataka be fa kosa ny anavahana anazy a de raha tsika mahita fa misy nge any amin'le fotoana anaovany an'le fivavahana ihany izy nohatry niny fa rehefa andavanandro izy na vo mirava eo izy na mbola ao anatin'io fotoana io izy a de zavatra hafa mihitsy ny ataony ahoana moa zany ahafahana mamaritra an'izany hoe zao ny atao hoe manana fitondran-tena tsara ny mpivavaka ny sasany ara moa de fampataloha mihitsy fa tsy fahamaritana kosa zay sady matetika aza ane le fivavahana mihitsy no anaritsaroman'le olona ny zavatra mihitsy le teneniko teo le olana zany le olona ohatra miditra am-piangonana izy a de mandeha ny toloteny de mivoaka izy mifoka sigara de fitondran-tena tsara ve zao zay satria mpivavaka izy non zany hoe tsy mahafaritra mihitsy le hoe mpivavaka no manana fitondran-tena tsara satria amin'izao koa ary zao a misy fotoana moa zany mahita le ozy nareo hoe amin'ny fihetsika ivelany manao velondrirany ramose miala ao an-trano manao lobaka tsara tare de misy fotoana amin'izay moa mahatratra ianao eny ampandehanana eny mahita hoe entiny zareo anaovany zareo ratsy kay ty poziny mihaja be sy miendrika hoe mpivavaka be ty de ohatr'izay le izy hoe le olona zany amin'izao mieritreritra hoe rehefa mivelondrirana sy manao lobaka de tsara toetra iny olona iny kay iny olona iny mihitsy kay le tena hoe pisoloky tena marina le teny ohatr'izay le izy nataranaty bisy ary nahita satria tena tiako tsoahanao anaty nitanjoko amin'le korana moraly mantsy mizahatra sady voasitonareo a no voasiton'ny mpiaino tiako tsoahanao anatin'ny toe-tsain'ny olona mihitsy hoe ongotana le fomba fijery hoe any amin'ny fitafy satria jereo a tena miraikitra amin'ny sain'ny olona zany hoe amin'ny fitafy ny ahitana hoe tsara fitondran-tena ny olona ray kanefa ny jereko zay resaky priska zay ny pisoloky amin'izao de manao costara nefany a saika mihevitra daholo ny olona fa rehefa ny olona amin'ny costara sana tsara fitondran-tena izy zay zany hoe miara-malala zany fa saromana anatina fitafiana fekanjona fivavahana ohatran'izay zany fanaromana
fiarahomana ny fitondran-teny ohatrany hoe raha mahita azy zany ianao dia ohatrany hoe pastera zany dia eo le débatsika amin'izay hoe ahoana ary zany zay le tiako anontaniana teo fa tsy azonareo mihitsiny hoe dia ahoana ary zany ny tena ahafahana tena mamaritra hoe tia le tsara fitondran-tena satria raha iteninareo hoe ny fomba mipôzy ny fiakanjo ny ivelany ozy izy saondra nefa n'le pisoloko mitovy fiakanjo mivavaka indray ozy izy fano a nefa ny mpivavaka irahantsika mahita fa anaty fivavahana mbola fanadala mifokasikara aiza zany le tenajerijery lasa vavy fampiclub ao am-piangonana tsara mihitsy le sujet le siriana mety tsara mihitsy satria ny tena moa tanora ty efa taona maro ny eny anatanatiny zareo fa tanrana zay mahita ny tena eny amin'ny fiarahamonina eny a tena nandalo zavatra maro dia maro satria tena maro e satria ohatra fotsiny zao mody miakanjo an'le akanjo fotsy be reny zareo ny tena moa tsy dia mahay baiboly tena tsy dia mahay baiboly misy an'le hoe ambody mitafo janak'ondry misy ny tena moa tsy dia mahay baiboly misy an'le hoe ambody mitafo janak'ondry mody janak'ondry zany ty avelany ao anatiny hoe dia eo le fanontaniako amin'izay hoe ahoana zany ary ny tena ahafahana mamaritra hoe tiany atao hoe tsara fitondran-teny dia raha izaho manokana zany izaho manokana raha sokely aho masy le izy dia hoe nefa lery aty a ny ao anatiny hoe ahoanana zany ahafahanao mamaritra hoe fitondran-tena tsara satria efa azo takomana le izy azo takomana amin'ny fitafiana maro samihafa zany a ny ao anatiny efa tena ratsy ahoana zany ahafahanao mamaritra an'izay ny ahafahana zaho manokana zany afa no mamaritra an'izay hoe ahoana ahafahanao hoe mamaritra ny fitondran-tena tena tsara dia sisy afatsy ny teny sirana teo mazava ho azy fa ny tenanao ihany ny tenako ihany satria afaka miafina zaho anatin'ny fitafiako afaka miafina iny ny fiarahamonina eny fa rehefa tonga mahaton'aly za tsisy mahita lasa zaho miboaka manao ratsy ary ahoana indray ny ahafahany manodidina mamaritra hoe tena manana fitondran-tena tsara manoloana an'izay sary hitantsika hoe azo tapenana le izy ka io moka ny siriana ianao zany raha ohatra raha ohatra zany ao anivon'ny fiarahamonina satria efa niditra fivavahana ihany moa tsika teo raha ny fiarahamonina raha tonga le ranao afaka ampidirina ny fiarahamonina makony manao tsara ianao misy manakihana manao ratsy ianao misy manakihana raha ho ana manokana zany dia alohanao manao ratsy raha ho ana manokana zany tsy dirako zay hoe vavan'olona zay fa ny fitondran-tena mendrika ao anahy ho any mahatsara anahy dia zay na no raisiko zay raha izaho manokana ny hevitra amin'izay le famaliana fanontaniana satria sarotra fitondran-tena tsara sy ny fitondran-tena ratsy maraisa zafa za aloha zany mialatsiny am-piafanena miaina normal sur plateau tsy dia misy hoe zao na zao sady raisina ihany ny rano fa nina zany aminahy zany hoe ny amaritako le fitondran-tena tsara dia ny zavatra ataoko amin'le asa ataoko amin'le olona ny resakitsika eto fa tsy anao le zavatra ataoko mihitsy zany tiako hitan'le olona hoe za manao tsara izy zany etsoa tsy tafiditra mihitsy zany ianao zao mitena hoe ivavaka nefa amin'ny fivavahana anasaromana le olona tikotsika resana eto averiko amin'ny antsoa hoe ny teninareo teo rehefa tena andresana dia hoe fomba fiakanjo nefa ny nareo ihany namoaka hoe mpisoloky amin'izao manao akanjo ohatr'izao tsy araka mihitsy dia ny tenindray nareo hoe rehefa mpivavaka dia tsara fitondran-tena kanefany ny mpitondra fivavahana mihitsy aza no ratsy fitondran-tena dia eo ihany koa ny mpivavaka zany hoe tsy hitanao zany fa re pastera ne mafantatra hoe mitsangany riany dia hifokasigara kely any ivelany pastera koa ry mety anampy rehefa tsisy malahelo mety manampy avy hoe badikely ambadika koa tsy hita mihitsy zany zay andraisana an'le teny dia ny anazy zany tena hitako hoe raha tena samy hitadiny ahafantarana hoe mahatsara ny toetranao zany hoe sao dia mba tokony hitady an'izany atao hoe fivavahana tsara zany e sao dia mba zay tokony atao
hoe tena hitanao hoe hay samy misy an'izany fivavahana tsatsa io mantsy samy mivavaka dao dia samy manana ny tiany tenenina dia raha tena hoe idirako zao dia hoe aleoko mitady an'izany hoe fivavahana mahatonga anahy mampiovana zay zao no tena hitako hoe hitako tsy hitako ka le fivavahana nge betabe betabe le fivavahana ary tsy hitanao zany izy no raisina eo ary tazomiko izay teniny nirina zay entiko mepita amin'ny sujet hafa aleo mitady an'le tena fivavahana tena mampiova ozy izy nirina ahoana indray no mahatonga any hoe tsy maintsy fivavahana no mampiova raha amiko zany a raha amin'izao andro zao tena tsara tsony mihitsy nge tsisy olona hoe tena hoe tsara fitondran-tena tsony nge amin'izao e fa na ny antoko fa ny hoe ka hitana ny olona tsara fitondran-tena zany dia ny amin'ny ataonareo hoe mitady an'le tena hoe fivavahana tena hoe marina dia ahoana no mahatonga ny hoe tsy maintsy fivavahana no ahafahana manova an'izany hoe fitondran-tena ho tsara tonga dia raiso kely teny siriana satria fivavahana ny asesesonareo ka mahatonga an'le hoe fivavahana salo satria zany hoe maninona zany tsy maintsy hoe fivavahana ianao zany miaraka amin'zareo miaraka mihevitra amin'zareo raha hevitra amin'zareo fa zako tsy raha hevitra le fanontaniana pour amle fanontaniana koa hoe marina be satria tsy maintsy fivavahana satria ny tena mako ny a marobe ny fivavahana efa nandalovana tany hay ka maninona nefa tsy nisy ka io indrindra le tiako ambara sy tiako ampita am'le piano sirena syry izy fitomena-da hoe tsy maintsy fivavahana io zay vo azo atoko io hoe miova ianao zany satria maninona no tsy maintsy fivavahana oazavai kely mihitsy le izy satria zao raha ny tena dia tena mitety fivavahana maro dia maro taloha tena maro ny fivavahana satriaenao mihitsy ary zany fivavahana foana ny afarany io ka fivavahana misy atokony dia ozy izy ianao atety fivavahana marina dia saonda nirina mbola sy tapy le fanazavako siriana ty daholo zao le fivavahana ka io indrindra ony izy efa nandehanana daholo reny tsisy nao zao efa nitety maromaro izy ianao no tsara ka zay le mahatonga ana mahatonga ana hoe nitety maromaro satria tsy nahafaka tany dia izy nirina teo hoe tokony mitady an'le fivavahana marina zany dia za aloha saky no mite fa nahita an'le marina za hoana manahita an'le marina zany zay mahatonga ana mijoro eto hoe mampafantatra ny mpianao tokantranao sy ny mpijery hoe eny ianao zany nahita zay nge miara-manaiky fa maninona fotsiny tonga dia tany amin'ny hoe tsy maintsy fivavahana no no ahitana le tena fitondran-tena tsara fa tsika nefa nanana débat teo hoe le fivavahana mihitsy koa misy manalokaloka fiefenana zany ka io indrindra le olana fivavahana marina zany teteakoe hitany le fivavahana marina zay zany tena tiako tenenina fa raha hoe samy fivavahana any efa samy fantatra daholo mitoetra amin'zareo fa tsisy mandresy eloniny any misy rena aminah mihitsy any tokantrano hoe efa zay kosa efa mahatonga an'izay mokany hoe mivavaka ianao zany ohatra za mivavaka tonga dia teneniko tsara mihitsy ny hoe nitenenina teo daholo mo tena sirana teo le anarana fiangonanareo tena nitety an'ireny maro dia maro reny za ary tena tany fa tena ny adalana foana tsisy afaka zany io fa ny atao foana mody mandeha mivavaka zay reo sabotsy alahady dia tonga ny andavanandro dia nataona ihany nataonay tsisy malahelo izy zareo zay moko le mafiten'ny tanora tsisy malahelo tsisy bety sady mandreraka be mijery an' zareo anaty bus ianao a sady manao zipo kely izy mitondra baiboly tena ka fivavahana zany ka dia maninona reo mbola any fivavahana any mitady solution ka any fivavahana foa ny fivavahana nge misy karazany ary misy fivavahana hoe mana débat aminareo za tsy terera be oatra sady fivavahana misy karazany maro misy karazany maromanikely a le fitondran-tena ratsy zany ao anaty ao a nataoko hoe raha ndeha hivavaka le mitety an'ireny le fiangonana nyteneninao reny zao zay a aloha tsy le ka tsy am'ireny le tediavina fa reny zatra le fa mamitaka rehefa fiangonana zany tetezina
mba hoe ialan'le toetra ratsy sy fitondratena ratsy atao anaty ny tena saingy zao vaolana tsy azonareo mihitsy zay azonay mihitsy fantaniko de hoe fa maninona ny sainareo no miteny hoe any amin'ny fivavahana ihany no ahafahana manana an'le fitondratena tsara nefa ny tsy mety voafaritra reo mihitsy le hoe satria hoe ahoana ny afantarina fa tsara fitondratena ry olona satria efa voafina le izy azo afenina le fitondratena zany de nefa nareo miteny fivavahana ihany ahoana ho any tonga de hoe tsy maintsy hoe fivavahana ihany ataoko amina manokana aloha zany zao hoe ny fivavahana le izy a raha ohatra anazy zao zavatra hoe ny ainako zany a de za zao taloha ohatra hoe na ny olona raha zany a tonga de tsisy tiana ary tsisy mampiditra trano ana satria zany za tonga de inona ny dirano zy talory zay za zany tonga de fa tsy any mihitsy le resaka fano izany afaka mamaly za mba hiteny kely azafady ny fivavahana de faritana izy zany hoe fitezana ny olona anankiray mba ho tsara tamin'ny teolojiany zay hevitra zay za tsy teolojiany non hevitra manoka zay fitezana le izy satria mahatonga masina zao ohatrany hoe ny police gendarme ohatrany asina zany zao mba hoe mpiaratra ny olona zareo hoe tandremo manao ratsy fa raha manao ratsy ianao de gajaina ary ianao zay zao azo ataotsika hoe afaka mampiova koa nge zao fonjy fitaizana zaza maditra afaka mampiova nge zany tsy mampiova reny tsy mampiova zany fonjaka tonganao am'le basy fotsiny mampaviova ka rehefa mataotra anao de afaka hita hoe niova zany pozinao zany niova fotsiny anao fa antery sainao matoranao miteny hoe maninona tsy maintsy fivavahana ka ny hitako vaolana fa fivavahana zay ngambany za moa zany tsy de tetitety fivavahana be oatra zao sady nareo ngambany ametrahako anazy hoe tsy maintsy hoe fivavahana zany satria hoe hivavaka ianao de hoe ho afaka amin'ny adalanao zany ianao ho afaka amin'ny aratsinao kany ara tsisy mpanapaka mihitsy le olona resatsika tsisy mpanapaka mihitsy any zay hoe zany fiangonana maro mihitsy fiangonana ny tetezana natao fatisany raha amiko manokana zany mamatra an'izay hoe de nareo mpitety reo mihitsy ny ara ny tokony hoe leo nareo mitady vaolona fa mbola ozy ihany nareo hoe fivavahana ny solution raha ny fahafantarako zany a raha fahafantarako zany satria be dehibe ny zarana liako de tsy raha amina mihevitra manokana zany de tsisy afatsy zany hoe izay zao Andriamanitra zao ihany no afaka manovana zay zany amin'ny tretrako zany aloha zay mba hananaoko an'izay fitondratena tsara zay fa raha ohatry zay tsisy fitondratena tsara zay akoatrin'zay maninona ary zany le fitondratena any am'le miantso Andriamanitra rehetrarehetra nefany a mitovy amin'ny tsy miantso an'Andriamanitra eo indrindra atsika ny siriana satria zany ohatra za manokana zao mivavaka za tany ny tety a fa ny ataoko ihany nataoko ny adalako ihany ny adalako de hoe zany nefa ny hoe tsy maintsy io Andriamanitra io ihany afaka manovana itsika moa hoe tamin'ny plateau an'ny RTV ACFF zany hoe matotsika zany tamin'ny RTV ACFF de tafiditra ny misy fivavahana mazava vy moa zato reo radio sy ny télé resaka fivavahana ty zany a misy zay a mahafantatra tsara mihitsy satria zay no eno radio sy télé de nahenao ny ao soa eo indrindra le izy raha za manokana no zay de maninona de rehefa nahenao ny ao soa de eo am'izay zany no tsapako am'izay hoe zay mokony aloha mba andramako indray ty zany aloha mba andramako nanandrana firy taona ianao zao tamin'ny roapolo taona zao amin'ny 20 avril ho avy zao amin'ny 20 avril ty zany a feny 20 taona zany zany hoe nomboka 2003 20 avril 2003 zay zany natonga nanandrany aloha mba andramako indray ty de rehefa hitako loizy fa tena nampiovana tena za mihitsy mahafantatra fa za moko za mihitsy matsapa an'lizy zany fa tsy ny fiarahamonina za tsy de mijery fiarahamonina neny fa za aloha ka za moko fa tsy de miraraha zay zavavan'ny fiarahamonina io fa na mivavaka na tsy mivavaka reny tsy maintsy misy foana manakihany fa za mihitsy mahafantatra ana hoe tena mandeha amin'ny fahitsina zany nonony efa za tonga tatamin'ny aosoa nahafantatra anazy a de zay zany nano tena hotazomiko soraisiko ary tsy mihainao nizany izy fa zay zao témoigne azy zay fa tsy ao am'le sujet atsika mihitsy zay alefa sary hoe misy idiran kely de rehefa
mbola sy tapitra kely misy idirany kely satria karazana teminao satria izay zany nafatarako ka le sujet atsika fa maninona no ilozanareo mako zany satria lasa olo sujet kely zany satria lasa mivadika témoignage ali izy ny ao amin'io zany nafatarana le hoe fitondratena tsara anananao fitondratena tsara izay zany avy mahafantatra hoe fitondratena tsara aby ty nendray zany a le izy zany a feritreretan'ny olona hoe rehefa mivavaka zany ianao a de afaka hoe lasa miova manana fitondratena tsara vavaka be ny fomba fitenin'olona vavaka be zany ianao rehefa mivavaka kanefany a tsy hoe zay mivavaka rehetrarehetra akory de atao hoe tsara fitondratena daholo zay indray aloha zany ny hevitra be da be zany hoe mivavaka be mihitsy izy fa amina aloha tsy de ohatr'izay le izy fa miakina am'le ivavahana aloha voalohany a de miakina am'le olona mitondra anao satria misy fiteny hoe jamba mifampitatana hoe jamba mifampitatana izy de any akady izy roroa zany hoe miakina am'le ivavahana zany mamaritra tsara le izy hoe atony tena izy a de atony tsy izy satria be da be ngeny mivavaka any fa le natonga le toetsaina hoa hoe any amin'ny fivavahana ny solution-n'io ka zay mihitsy le hoe le izy toetsaina zany efa voataizan'izay mihitsy malagasy hoe mivavaka de mivavaka be de hoe tsara zany za ty manao ratsy be makatsy ny makaroa ohatra zao jerena zay mivavaka rehetrarehetra ny ivelany any ohatra ny tohatra manao ratsy daholo de zay napatokana nrehetra hoe mivavaka rehetra nefa manao ratsy daholo fivavahana ny tady vahaolana misy fivavahana aloha kosa vahako fa misy fivavahana tena farak'izay hoe tsara zay mahatonga na miteny misy fivavahana tsara zany are mandeha de mandeha ny fotoana mahafinaritra be miresaka anareo fa tsy hoe tapitra le fotoana fa hiditra kely a zany any anatin'ny tany amin'ny fivavahana ny diranareo hoe any ny vahaolana ny antony de satria le fitondratena marina aloha le valim-panontaniana hoe fivavahana ny vahaolana fa de tsy hoe za fotsiny manadala fa tiako afaritanareo tsara ho tafita amin'ny mpiaino le izy hoe fa maninona no any amin'ny fivavahana ihany no vahaolana nefany a nareo teo ny teny a ary maro koa ngamba ny mpiaino any atokantrano mahafantatra hoe maro no milaza fa mivavaka fa misy a raha mbola ratsy lavitra ny fitondratena ny mihoatra ny olona tsy mivavaka zay ngamba ny rahanareo irahantsika irahantsika mahita de nefany a raha tena dinihana zany sary zany de tokony hoe makaleo ny resaka fivavahana zay ny normal zay natoa na ny teny hoe raha nareo ny teto fivavahana azy a tokony nareo no tovoka satria hoe zay ale zany mitovy any zay ale zany mitovy any marobe fa nefa nareo izy miovaova de leo izay de efa niteny resaka Yahoshua moa zany sa ny rina koa te hiteny be an'izay izy miteny io a de hidirako amin'izay ny sujet Yahoshua fa mahatonga le hoe any amin'ny fivavahana ihany ny solution zany a ifikiranareo sy ikaroanareo de ny fanahinareo no mahafantatra an'izay ny fanahinareo no mahafantatra hoe nareo ivelany tsotra mahafantatra hoe amina fivavahana ny solution zay aloha le izy zavako tsara fa kosany a nareo mahafantatra mihitsy ny hoe le fitondratena tsara de ohatr'izao ny fitondratena ratsy a de ohatr'izao ahoana le ohatr'izao teneniko le fitondratena ratsy na nareo eto amin'ny plateau na ny any atokantrano miara-manaiky fa ny fahotana ane reny fiakanjony bridany reny fahotana ane ny fijangajangany fahotana ane ny fidorohana zava-mahadomelona fahotana ny fitenenan-dratsy ny rehefa ratsy zany a de fahotana mazava ho azy zany a tsy maintsy zay mpandrava fahotana ny vahaolana ho anareo ho an'ny rehetrarehetra zay de zay no mahatonga le fanahy mikaroka hoe fivavahana ihany ary le fanahy mahafantatra fa ny namorona azy ihany no afaka mandrava an'le fahotana satria ny namorona azy a tsy tia fahotana
dia nitety fivavahana ozy izy safa mitovy ihany ilay izy ny eo ihany eo mitety aho izy izy fano fa ny eo ihany eo ny antony a tsy any amin'ilay mandrava fahotana ilay izy izay no mahatonga anahy amin'izay manipy amin'ny any atokantrano hoe tsy rehefa fivavahana ny fananiko mihitsy dia tahena hoe za mihitsy no nitsangana ho mpanohatra teo zany hoe fa ngamo tsy mivavaka ny ohatr'izao fa manao an'izao nge zareo e ary izay no nahafanina nareo rehetrarehetra teo satria hoe ohatra amin'ny contre fivavahana zany za dia tonga dia nohan'ny rina fotsiny hoe zay fotsiny zay vaholana mitady fivavahana zay satria dia sarotra be na mala ilay fanontaniana hoe ohatra ny lasa amin'ny contre fivavahana micontre satria ny antony a tsy niavaka ilay izy tsy navahanareo tsara ilay hoe satria ilay fivavahana sasany a mbola mampanota mitovy ihany ka rehefa mampanota mazava ho azy a ho hiteny ihany ilay fitondran-tena ratsy izay aloha zany dia raha manaiky zany hoe ianao zany raha hitady ny tena hitanao ilay ahafahana manana ilay fitondran-tena tsara dia tsy maintsy any amin'ilay tsy mampanota tsy maintsy adversaire ny fahotana zany dia mazava ho azy ny adversaire ny fahotana fa ny famasinana sy ny famarinana ary izay mandrava ny fahotana dia tsy nisy naravan'ilay fahotana afa-tsy ahosoa rery ihany ka na mitovy samy hoe